Quand on va à l'extérieur, on dit que Madagascar, c'est là où il y a l'insécurité. Alors que non, comparé aux autres pays, Madagascar, on peut sortir la nuit, il n'est pas ça. Même, je peux parler de ça. À partir de mon hôtel, je me réveille à 3 heures du matin. Je vois une femme qui sort et qui attend un taxi à côté sans se soucier de rien. C'est un indicateur de l'existence de la sécurité à Moscou. Si vous allez à Madagascar, c'est presque impossible. En Tananarive, une femme seule sort à 3 heures du matin. Il ne faut pas se hasarder. Hein. Ouais. Mais... fantatsika fa ny teny daholo a nanomboka tany amin'ny filoham-pirenena ny prime ministre ny filohan'ny antenimierandolona tsy fantatra moa metraka fanontaniantsika hoe amin'ny maha-jeneraly misotro rono azy hoe sa amin'ny mahafilohan'androm-panjakana azy a no itenena ny jeneraly Richard Ravalomanana dia ny teny koa ny antoko manohana ny fanjakana sy ny sisa manatitra ny araba ary tompoko lasy tompoko vavy a miarabanao Michel Rabera ary dia mamekona ny firenentsoa ho an'ny mpanaraka araka ny nambaranao teo dia nisy tokoa ny ataontsika hoe sahotaka politika mialohan'ny fivoahan'ny voka-pifidianana tamin'ny fomba ofisialy kanefa amin'ny ankabeny dia milamina ny firenentsika moa zany Michel Rabera raha toka sahotaka politika sy fifampiantsiana tsy misy tahaka an'izany no nampiainana ny vahoaka malagasy mialoha ny ivoahan'ny vokatra asa raha ny ainanao koa Michel Rabera no hoe tahaka ny hoe dia sanatriavina izy ady mangotraka be eto Madagasikara satria misy be ny tanàna Tsilany dia misy ny tsy manaiky ary eto Madagasikara ihany no misy hoe fifidianana be ny tanàna no ataontsika zany hoe fifidianana tena mba ny fotony Michel Rabera mba andraisan'ny fokon'olona ny mponina anjara kanefa dia fanonganam-panjakana sy raha mandrika no resahany mpanao politika fifampiantsiny eo amin'ny miaramila sy ny sivily no reny ny malagasy ary everitsika aloha fa tena fanaovana tsinotsinona mihitsy ny any fotony ary tsy magaga moa satria tena ny adiva ndreo antoko politika mafy mihitsy ny azahoana be ny tanàna any amin'ny renivohim-paritany sy ny tanàn-dehibe tsy nisy ny raharaha loatra aloha Michel Rabera ny hoe fifidianana be ny tanàna tany ambanivohitra sy ambany ravikazo rehetra tany na zany aza avahantsika ihany ny antoko ADN avahantsika manokana ny antoka sy dinany nosy izay nanomboka nandray anjara voalohany tamin'ny fifidianana teny fotony ary nahazo be ny tanàna mihoatra ny 30 amin'isika amin'ny teny izao fa ny hafa zany araka ny nambara teo dia ny ady saritaka hitantana renivohitra sy tanàn-dehibe hafa avokoa hitantsika ny ady saritaka teto Antananarivo renivohitra ny any Tomasina mbola mipio satria saika nosamborona ny candidat Roland Ratsiraka tamin'ny faran'ny herinandro toraka izany any Toliary ny any Antsiranana dia mametraka fanontaniantsika Michel Rabera hoe tena fampandrosoana ny tanàna sy ny mponina tokoa ve no tanjon'ireny sahotaka politika ireny ary efa ela moa no tokony haka lesona ny mpanao politika eto Madagasikara ary vao maika azy tokony hakany lesona ny zava-mitranga Michel Rabera satria maherin'ny efajato ny lisitra tsy miankina tafavoaka tamin'ity fifidianana ity ary ny mpifidy moa dia mihena ampitoerana ny tepoka faharoa tiatsika ambara dia ny hoe fantatsika fa ny teny daholo nanomboka tany amin'ny filoham-pirenena ny prime ministre ny filohan'ny antenimierandolona tsy fantatra moa metraka fanontaniantsika hoe amin'ny maha-jeneraly misotro rono azy hoe sa amin'ny mahafilohan'androm-panjakana azy no itenena ny jeneraly Richard Ravalomanana dia ny teny koa ny antoko manohana ny fanjakana sy ny sisa miteny daholo zany Michel Rabera fe manameloka ny fanakorontanana tsy mendrika ny vahoaka malagasy ny korotana sy ny sisa fa isika dia miteny Michel Rabera fa raha ny fanambarana na fitenenana isan'andro ataon'ny filohan'ny mpanohitra etsy amin'ny antenimieram-pirenena isan'andro no valiana dia iveritsika fa tena taraiky eo ny mpitondra fanjakana ary manampitrodraka kokoa moa ny tambazotra sosialy dia olany andro amaly isan'andro zany ny tsikera sy ny fanakanana na ny filoham-pirenena na ny prime ministre na ny filohan'ny antenimierandolona na
izay miaro an'izao fanjakana izao efanekena moa no hoe omena toerana ny lehibe ny mpanohitra tsy amin'ny antenimieram-pirenena Michel Albert dia zakaina zany ny vokany fa eto Madagasikara koa dia fantatsika tsara fa na omaly na androany dia tsy misy mpanohitra mihitsy tondra vahaolana na hiadefitra ao amin'ny tsaratsara kokoa fa dia ny azahoana seza aloha dia avy eo vao mieritreritra ary izay moa Michel Albert ny tena mahadiso an'ilay hoe ny fomba fisainantsika indray hoe rehefa manohitra dia ny asany zany mpanohitra dia fanoherana botolo fa ny fanaovana politika koa dia mila tompona andraikitra zany hoe mpanohitra tompona andraikitra atorak'izany koa ny mpanohana fanavidiny solika ankehitriny io zany hoe Michel Albert dia hifanasana vangy misy ny mampirisika dia hoe aleo hiakatra fa tsy maintsy tanterahana ny baiko ny FMI sy ny Banque mondiale dia mihevitra fa ianao fa ho tafavoaka ny firenentsika raha toa ka tataka an'izay ilay veritsika sy nambarantsika tery ambony hoe sakoroka sy korotana ara-politika eto amin'ity firenentsika ity. Tsy misy fitoniana mihitsy eto amin'ny firenena indrindra moa fa hatrany amin'ny krismasy ny andron'ny noely no nakaty satria dia hifamaliana avokoa ny ady hevitra mitranga eto amin'ny firenena zany hoe kabary ny famaliana anobetsaka teto ny fandimbiasana ny fanambarana avy amin'ny mpanohana ny fitondrana sy ny avy amin'ny mpanohatra ny fitondrana misy ankehitriny eny hatramin'ny mpiantsehatra any amin'ny sehatra ara-politika sy ny ara-pivavahana aza dia ny atikevitra ihany teto amin'ny firenena zany hoe lany andro mpisikina isika menakavy anika irery manana raha toa ka fifamaliana amina ady la politika foana no mbola avelantsika aloha hipahatoerana fa tsy iaina ny firenena ny antsoina hoe fampandrosoana lay malagasy eo anatrehan'izany dia ny savorovoro ny aina atao anatina hoe savorovoro orooro mihitsy satria ny hevitra ny malagasy fa aoriana ny fifidianana dia mety isy kavoritaka lehibe tsy mbola nisy toy izany hitranga indray eto Madagasikara ary mety afara amina raha mandrika sy ny sisa mihitsy satria teny natao tokoa ny hoe tsy anaiky hatramin'ny farany izay na isy raha mandrika aza dia zany no miverimberina tany anatin'ny tambajotra serasera tany dia ifampiresahana any koa ny teny tsy montina sy ny teny tsy voahevitra ao anatin'ny fifamaliana ara-politika tahaka ny fanopahana sy ny filazana ny razan'olona ho itsiry zany hoe tena fifandranitana fotsiny sisa nisy eto amin'izao firenena izao tsy tantaratra loatra ny amin'ny hoe ady hevitra ho any amin'izany fampandrosoana zany raha ny lalan-tsainy ny politika no resahana matsy dia tokony ady hevitra mahakasika ny amin'ny hoe ity misy tetika saray atao dia mamola volan'izay ny fitondrana zay eo amin'ny fahefana dia rehefa mahita amin'izay ny aty ivelan'ny fahefana dia milaza fa mety tokoa io fa mila ampina ka raha izay indray no mitantana dia ity nanampianay azy reto sy reto avy nataonay azy mba atsaratsara kokoa izany hoe etsakila zany dia manjary manana antoka ny vahoaka malagasy fa rehefa miresaka ny mpanao politika dia ny tombontsoa ny vahoaka zay ny fampiresahany dia azo ny antoka tsara dia mandry eo ambonin'ny vato zany ny malagasy amin'izay fotoana izay fa ny zavatra misy ankehitriny dia ny hoe tsy mitondra na inona aloha ho any amin'ny farim-piainan'ny malagasy iresahanao tarehimarika lavabe ny malagasy dia tsy mety ho araky ny malagasy zay ny any fantany dia any amin'ny hoe rehefa anao lalana dia zay zany no adevitra isy lalana amboarina ny amin'ny toerana misy azy dia miadevitra amin'ny mpanao politika fa tokony atao efatra miantaona io na tokony atao indimy metaona raha toa ka roa metaona fotsiny ataon'ny mpitondra dia makany amin'ny tombontsom-bahoaka zay fa tsy zany akory ny adevitra mitranga eto amin'ny firenena fa ny amin'ny hoe io lalana io mihitsy ny tsy ilaina izay zany lasa mipetraka dia lasa izay ny adikevitra hoe tsy tena lahara-pahamehana re satria misy zavatra hafa mbola lahara-pahamehana noho io dia tsy tafapaka mihitsy zany aloha zany ny fampandrosoana izay ny resahana azy fa manjary lasany amin'ny ady la politika tokoa no adevitra mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena hatramin'izay ka hatramin'izao ary indrindraindrindra moa rehefa miresaka politika isika ady toerana etaeta-pahefana zany no manjaka eto amin'ity firenena ity raha ny zavatra ny ainana aloha taonao amin'izay fifidianana izay dia ny hoe mety savorovoro mafy ity firenena ity ary mety hiteraka korotana avokoa ny fifidianana mitranga teto amin'ny firenena saingy rehefa nigiadona tokoa ny fotoana totandroka avokoa ve no nitranga avy amin'ny mpanao politika sa tena nisy zavatra hafa tokoa no tao anatiny sa tena fifanerena tokoa no nitranga mba ahafahana namoaka vokatra arak'izay ivery ny mpanao politika azy fotsiny sa tena fampirorona ny malagasy no nataony reto mpanao politika malagasy reto manoloana n'izay karazana savorovoro ara-politika nitranga teto amin'ny firenena izay.
fa nazanazany moa Michel Albert isika eto amin'ny fandalinana dia tsy maintsy mba mijery koa hoe inona no lesoka, inona no lesona azo toany. Rehefa nihainontsika Michel Albert nireo ataontsika hoe mpitsara izay namoaka ny voka-pifidianana farany teo ho an'Antananarivo renivohitra, zany hoe ny faritany Antananarivo dia nanindry ny mpitsara mpamoaka didy fa tena maro be tokoa aloha na izanazany ireo ataontsika hoe tsy fanarahan-dalàna ary voatanisa tamin'izany moa niteboka maromaro. Ny fanontaniana mipetraka amintsika foana rehefa misy ny fifidianana Michel Albert dia tahaka ny tsy misy ny ataontsika hoe fanasaziana an'ireo izay ninina no tsy mety tsy nanara-dalàna tamin'ireny fifidianana ireny. Iova ve ny toetra rà isy lalàna ovaina ve dia mba ataontsika hoe hiakatra tribunal, hiakatra fitsarana koa ireo tsy nanara-dalàna na nanao tsy nety nandritra ny fifidianana. Tsy fifidianana ben'ny tanàna ihany no resantsika moa Michel Albert fa nahatrana fifidianana député, fifidianana filoham-pirenena dia misy foana ireo voalaza. Ny fitsarana maefa koa dia mahita an'izay hoe misy ny tsy fanarahan-dalàna nataony antoko zao na ny olom-pirenena zao na ny mpikambana amin'ny birao fandatsam-bato tahaka an'izao ary tena nytanisana izay tokoa ny mpitsara tetsy Anosy tamin'ny farany herinandro teo. Izy ve ny sazy, izy ve ny fandraisana fepetra entitra amin'ireo sokajin'olona tsy nanara-dalàna tamin'ireny fifidianana teto amin'ny firenentsika ireny. Matombola miverimberina ny karazana tsy fanarahan-dalàna any anatina fifidianana eto amintsika ny Gerermana dia misy tokoa ny hoe tsy ampy ny fepetra raisina amin'ny fanasaziana satria raha tanysaina fa misy ny tsy fanarahan-dalàna dia fanafoanana an'ireny voka-pifidianana ireny no nahamaika ny fitsarana satria zay ve ny voalazan'ny lalàna. Matombo miverimberina zany ny tsy fanarahan-dalàna dia tsy misy fepetra no raisina teto satria any amin'ny fanaovana politika ihany koa dia mijanona ho tsy maty manota ihany zany ny tsy fanarahan-dalàna kanefa raha izay no tanisana azy tena ain'ny firenena ny fifidianana tokony hoe any zany no filamatra tsara indrindra. Ary matoa zany mbola mamerimberina ny mpanao politika satria tsy mbola voasazy ny mpanao politika tamin'ny tsy fanarahan-dalàna nataony ka nanangala-bato izy na nanodikodina safidim-bahoaka izy na ihany koa izy mety nanodina ny vatom-bahoaka ka nampitsimbadika ny safidiny vahoaka malagasy tamin'ny fifidianana natao dia tsy misy akory ny sazy miandry azy aho fa dia ny fanafoanana ihany. Raha tokoa mbola miankina tanteraka io ny amin'ny hoe iza ny mahazo tombotsoa amin'ny fanafoanana an'ilay voka-pifidianana dia mbola izay ihany koa mbola lasa kajikajy zany hoe mbola iverina matetika eto amintsika izany crise post-électoraux zany raha toka tsy misy ny lalàna amerana ny amin'ny hoe izay manao tsy mety ao anatin'ny fifidianana akoatra ny fanafoanana ny vatom-pifidianana dia mbola ho azo atao ihany koa ny manasazy azy. Ny fanafoanana ny vatom-pifidianana moa dia karazany fanasaziana ny vahoaka ny fidy satria lasa tsy manan-kery intsony zany ny safidiny. Inona moa no antony mbola niazakazahany tany amin'ireny birao-pifidianana ireny mety ahatonga azy zany aoriana kely ao hoe tsy azoto hifidy intsony satria misy ny mangalatra ny vatony, misy manodikodina ny vatony ary dia ny foanana ny zony izay nanametraka an'izay olona everiny fa tokony hitantana ny tanànany na ny fireneny dia mbola mijanona hatrany ao anatin'izay tsy maty manoto izay ny mpanao politika malagasy. Tokony lasa ny vavy hatreo ny fandalinana teto.